Lahara ny mpanomeny finoana folo andro fiaraha-bavaka eto amin'ny radio antsony filazantsara. Arahinao manomboka ny folo hatramin'ny 20 janoary 2024. Ivantana eto amin'ny page Facebook antsony filazantsara ny sirana. Lahara ny mpanomeny finoana fotoana manokana natao hitondranam-bavaka hifampahirizana. Manasanao anaraka tsy tapaka. Ry olombelona efa nasehoanao izay tsara sy izay ilainy Jehova aminao dia izao ihany. Ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetrentena. Mika 4:9. Izany no andininy fototra amin'ny 10 androm-bavaka izay ho arahantsika manomboka izao. Ary ity 10 androm-bavaka ity dia mitondra ny lohateny hoe ireo laharam-pahamehan'ny finoana. Ireo laharam-pahamehan'ny finoana. Tonga soa eto amin'ny 10 androm-bavaka 2024. Mino isika fa ny vavaka no fototro nahatanterahan'ny fifoazana. Andriamanitra dia naneho fahagagana be dia be nandritra ireo taona maro lasa raha niara-nitady azy tamin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina. Ny fanahy masina dia nitondra fiovam-po, firehetana vaovao eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fifoazan'ny fiangonana ary ny fahasitrana ny fifandraisana. Ny fagniriana rahalasana bavy mba ho isiako ny goavana eo amin'ny fifandraisantsika, eo amin'ny fiangonantsika izao 10 androm-bavaka izao. Ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra ao amin'ny Jeremia 7:20. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Joela 7:1. Indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy. Apokalipsy 7:2. Ny faniriana rahalasana bavy mba ho hitondra fifoazana sy fagnavaozana eo agnivon'ny fiangonantsika. Ity 10 androm-bavaka 2024 izay arahantsika ity. Androany atsika agnaraka ny lohateny voalohany. Famelohany idirantsika amin'izany lohateny voalohany zany dia mbola manasanao anondrika ny lohanao hivavaka isika. Vavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitra. Isaoranay ianao ny amin'ny tombonandro izay omenao anay, mbola ahazahoanay ity taona vaovao ity. Maniry izahay Andriamanitra mba ho taona izay hitondra fitahiana, mba ho taona fahombiazana, mba ho taom-pifoazana sy fagnavaozana eo agnivon'ny fiangonanao ity taona 2024 ity. Ary izao 10 androm-bavaka izao dia ho isiako ny goavana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ho isiako ny goavana eo amin'ny fifandraisanay samy zahay amin'ity fiangonana ity. Ary raha ho avy amin'ity taona ity ianao, ho vonona amin'ny fitsenananao zahay mianakavy. Amin'ny anaranao Jesosy no anonana izany vavaka. Amen. Andro voalohany no ataontsika amin'ny ilay lohateny hoe ireo laharam-pahamehan'ny finoana, ka ny voalohany amin'izany dia mitondra ny lohateny hoe tsara kokoa ny kely kokoa. Tsara kokoa ny kely kokoa. Zay moa no lohateny voalohany. Ao amin'ny Efesiana 5:5 sy 5:12. Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny endry ka hararoty ny andro azo anaovan'ny soa, fa ratsy izao fiainana izao.
araroty ny andro azo anaovany soa fa ratsy izao fiainana izao. Feno mitafotafo an'ireo zavatra iritsika ho azo ny fiainantsika. Ao amin'ny fiarahamonina tarihiny fiarovan'ny mpanjifa sy ny vaky dia tarihina mora foana isika hino fa arakaraka ny ananantsika no mampiadana antsika. Noho ireo dokam-barotra mahasarika manodidina antsika dia diso hevitra isika amin'ny faniriana hazo zavatra betsaka. Iritsika eo amin'ny asa ataotsika ho an'Andriamanitra izany hevitra izany indraindray. Maniry ny hanompo an'Andriamanitra isika saingy tsy andaniny tsy tiantsika ny anda izay rehetra miseho eo anoloantsika. Izany no antony hiezantsika mafy hampirindra ny faniriantsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny fanarahana zavatra maro hatrany. Mitarika ho amin'ny asa maro misafotofoto izany. Ao anatin'ny amena tsy miato dia mamita tena isika amin'ny finoana fa azosika atao ny anaraka an'Andriamanitra, kanefa tsy anajanona izay rehetra misarika mandrakariva amin'ny fahalanantsika. Voafitaka isika raha manakalo izany hevitra diso izany amin'ny fiarantsika mandeha amin'Andriamanitra. Ilaitsika ny vonina ny hamela ireo rehetra izay mamesatra ny fiainantsika. Tsy afaka hanina ny zavatra rehetra isika. Tsy azontsika atao ny sady handray an'izao tontolo izao sy ireo fahafinaretana mahataona ny ahazo koa ireo fitahian'Andriamanitra. Fahadisoana tanteraka izany eritreritra izany. Io toetsain'ny mpanjifa io dia manimba ny fisainantsika ary misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Tsy afaka ny anana an'Andriamanitra ho ambonin'ny zavatra rehetra, ho toy ny serizy eo ambonin'ny mofomamy isika, kanefa tsy manome toerana ho an'Andriamanitra antsitrapo eo amin'ny fiainantsika feno azakazaka. Tokony ho vonina hivelona amin'ny zavatra bitika aloha isika mba hanandramantsika ireo fitahiana amin'ny zavatra manandanja kokoa. Tokony hamela ireo zavatra izay misarika atsika tsy ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika, dia ireo zavatra izay mandany ny herintsika ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Rehefa miezaka ny manatratra ny fandaharam-potoanantsika feno dia feno amin'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra, sady tsy tapaka isika miaraka amin'ireo lisitra ireo zavatra atao izay mihamaro hatrany, tsy ela dia ho reraka ara-batana isika ary tena ho reraka ara-panahy ihany koa. Ka ilaitsika raha lasana bavy ny miaina amin'ny zavatra kely. Manakana anao tsy hiaina amin'ny fomba feno ho an'Andriamanitra ve ny korontana misy eo amin'ny fiainana. Ny fiainana feno zava-mifamahofaho dia tsy mamela toerana ho an'ny mpamorona izao tontolo ary rehetra izao. Tokony ho takatsika fa tsara kokoa ny kely kokoa. Tsy afaka handray fitahiana ara-panahy bebe kokoa, fotoana ivavahana bebe kokoa, na inona bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika ara-panahy isika raha miezaka ny hametraka izany eo amin'ny lovia efa feno dia feno. Ny fioaran-danja toy izany dia tsy ianao afa-tsy ny ampitombo ny fahabangana. Tokony handray fanapahan-kevitra ny sitrapo hiaina amin'ny kely kokoa isika mba azahoantsika mifaly bebe kokoa amin'ny manan-danja miaraka amin'Andriamanitra. Tsara kokoa ny kely kokoa. Andeha ary atsika hivavaka. Misy antom-bavaka maromaro moa zay ny ataontsika agnatin'ity 10 androm-bavaka ity, ary amporisihina atsika andefa antom-bavaka aty amin'ny radio, andefa antom-bavaka amin'ny fiangonana, andefa antom-bavaka. Misy antom-bavaka maneran-tany koa ao agnatin'ny boky
izay vakitsika ary tianany tanterantsika izany vavaka rehetra izany. Ivavaka isika ray masina tsara indrindra any an-danitro. Isaoranay ianao ny amin'ny taridalana izay omenao anay tamin'ity andro voalohany ity. Matsapa izay Andriamanitro fa feno korontana ny fiainanay, tsy manam-potoana izay ionana aminao, koa dia mangataka anao Andriamanitro hanampy anay, hanome fotoana ahafahanay mifandray aminao. Ary aoka anao andamina ny fotoananay mandritra ity folo androm-bavaka ity, mba ahafahanay manatanteraka fifandraisana tsara kokoa aminao ao anatin'izany. Ray masina tsara indrindra, misy zanakao zay mangataka vavaka amin'izao fotoana izao, misy fikasana tiana ho tanteraka amin'ny taona ity ary mangataka fahasalamana tanteraka, mba andefaso amin'ny bavaka re ny vadiko mba himpody amin'ny postiny asany teo aloha, ka mangataka koa zahay mba ahazo zanaka fa mbola tsisy zanaka. Efa 17 taona nanaovana mariazy zahay, mangataka ny fanambinana sy fahatokena tanteraka avy amin'Andriamanitra, mba fanirianay Andriamanitro mba ho azonay amin'ity 10 androm-bavaka ity ny valina izany vavaka izany. Ianao mahay manamboatra ny taova rehetra ao anatinay, angatanay mba hiditra ny tsehatra, hiasa hikasiky ny fiainan'ireto olona reto, ka mba hitondra ahazo zaza izany Andriamanitro ny faniriana izy reto. Valio izany mba ho tafampody amin'ny posta nisy azy teo aloha. Matoky anao izay Andriamanitro fa ho valianao izany vavaka avy amin'ireto fianakavianay amin'ny ara-panahy. Amin'ny anaranao Jesosy no anonanay izany vavaka izany. Amen.
mankasitraka atsika nanaraka ity andro voalohany ity ary manasa atsika mbola hanaraka ny tohiny amin'ny andro faharoa, amin'ny andro fahatelo, amin'ny andro fahaefatra, eny hatramin'ny andro fahafolo. Manasa anao mba hanaraka tsy tapaka, na amin'ny alalan'ny tamazotra tserasera, na amin'ny alalan'ny radio, na any am-piangona. Miangavy anao mba ho tonga tsy tapaka hanatanteraka izao folo androm-bavaka izao. Ny tompany hitahy anareo, ny tompany hagnambony anareo amin'izay atao rehetra, ka ho azotsika ireo valim-bavaka izay takitsika ao anatin'ity folo androm-bavaka ity. Dia manitra ny hitahy anareo. Amen. Lahara ny mpanomeny finoana folo andro fiaraha-bavaka eto amin'ny radio Antsony Filazantsara. Arahinao manomboka ny folo hatramin'ny 20 janoary 2024. Ivantana eto amin'ny page Facebook Antsony Filazantsara ny Sirana. Lahara ny mpanomeny finoana fotoana manokana natao hitondranam-bavaka hifampahirizana. Manasanao anaraka tsy tapaka.